Eo amin'ny resaka fanolanana indray sady naolany no novonony ilay zaza fito taona ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena koa amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha fanolanana ireo ankizy kely no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto mahakasika ny dian'ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay ho any Madagasikara araky ny efa fantatra dia ho avy hanatanteraka ny fitsidiana amin'ny fomba ofisialy ao Madagasikara ny filoha frantsay Emmanuel Macron manomboka ny 13 avril ho avy izao tafiditra indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fihonana tampony fahadimy ho an'ny voamerany ranomasimbe indiana na COI izay hatao ao Antananarivo renivohitra izao fitsidihan'ny filoha frantsay any Madagasikara izao tsara ny manamarika fa izy zany izao no filoham-pirenena frantsay fahadimy handalo ao Madagasikara ao raha tsy hivina filoha frantsay voalohany tonga tao Madagasikara ny général Charles de Gaulle tamin'ny volana aogositra 1870 antondiany tamin'izany ny fanomanana ny fanomezana ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara sy ireo firenena afrikanina vitsivitsy nanaraka azy avy eo ny filoha frantsay François Mitterrand izay tonga atao tamin'ny volana jona 1790 fony mbola fitondrana sosialista izay no tarihiny amiral Didier Ratsiraka no teo amin'ny fitondrana tamin'izany herintaona taorian'io moa dia nipoaka ny crise politika tamin'ny taona 1790 tamin'ny fitondrany Marc Ravalomanana ny filoha frantsay Jacques Chirac no nanao fitsidiana ofisialy tao Madagasikara tamin'ny volana jolay 2020 tany mahajanga ity filoha frantsay ity no nigadina voalohany tamin'izany ny fandraisana anjara tamin'ny fivoriana tampony ireo firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay kosa no nahatongava ny filoha frantsay François Hollande tao Madagasikara ny volana novambra 2020 ka andriamatoa Hera Jonarmampianina no teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany andriamatoa Nicolas Sarkozy no filoha frantsay nanao fitsidiana ofisialy tao Madagasikara tonga teo ihany anefa izy nandritra ny fiainanany andriamatoa Andrindrina Rajoelina izay natao tao Mahamasina ny volana janoary 2020 saingy efa tsy teo amin'ny fitondrana intsony izy tamin'izany fotoana izany marihina fotsiny fa saika misy fiovana ara-politika goavana hatrany ao Madagasikara ao taoriany fandalovan'ireo filoha frantsay tao Madagasikara ireo amin'izao feptoana faharoan'ny filoha Andry Rajoelina izao indray vao misy filoha frantsay mandalo manao fitsidiana amin'ny fomba ofisialy ao Madagasikara ao maro moa no mametra-panontaniana mikasika ity fahatongavany andriamatoa Emmanuel Macron ity tafiditra ao anatin'izany ny hoe hitondra inona ho an'ny Madagasikara ny fahatongavany manoloana ny rivo-baovao izay mitsoka ankehitriny eo ihany koa ny hoe inona no andrasany rehetra amin'ny fahatongavany hisy ve ny fihonana amin'ny mpanositra ho voaresaka miaraka amin'ny mpitondra malagasy ve ny mahakasika ireo nosy manodidina na ny Ilay Pars marihina moa fa Emmanuel Macron no filoha frantsay nanositra ampahabe maso ny famerenana ny Ilay Pars amin'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny fitenenana hoe ici c'est la France ireo fantanina rehetra ireo dia ho fantarina ihany ny valiny manomboka ny volana aprily ho avy izao eo miresaka zava-mahadomelina indray lehilahy roa no tratran'ny sampandraharaha miady amin'ny fidorohana sy fiparitahany zava-mahadomelina na stup vakinakaratra ny varotra rongony tao Andranovisy Antsirabe ny 17 martsa 2024 lasa teo iny rongony milanja 20 kg no tratra tany amin'izy roa lahy ireo
ka notanana hanaovana fanadihadiana any amin'ny bureau police izy ireo mialohany hanolorana azy ireo eo anatrihan'ny fampanoavana. Eo amin'ny resaka fanolanana indray vao marina fa vehivavy iray izay naolana no notsindromin'ny mpanjifa tamin'ny zava-maranitra tany Fianareva-Tsinanana ny alarobia lasa teo iny. Lasa tamin'izany ny finday sy ny vola izay 5,000 ariary tany aminy. Ny vola tany amin'ny mpanjifa tsy azo fa ny vola kely teo am-pilatanana indray no lasa ny mpanjifa ka dia melimelo hatrany ry zareo fa efa tsy mifidy rapaka ireo olon-dratsy amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'izay trangana fanolanana izay hatrany vehivavy lehibe iray izay tsy salama saina no naholan'ny lehilahy iray tamin'ny 7 Desambra 2024 lasa teo iny tany amin'ny fokontany Andranomangatsika komina Manjakandriana iny. Voasambotra ny alatsinainy lasa teo teny ambohy mahitsy ilay lehilahy ary niakatra fampanoavana teny anosy tamin'iny andro ny afako maly iny ny raharaha ka nahiditra amponja vonjomaika ilay nahavandoza tamin'izany asa fanolanana ny vehivavy tsy salama saina ity. Misy dia tena efa tsy mifidy arapaka mihitsy ireo lehilahy izay manana toetra ratsy amin'izay fanolanana izay. Ny olona tsy salama saina avy no aholana ka dia tena mahagaga ny tahaka an'izany nefa marobe ny mpivarotena izay manao ny asany amin'ny fivarotantena izay mizara sy mivarotra fafinaretana izay ka tokony ihany ny mandeha rehefa misy an'izay fafinaretana izay tsy voafehy izay any amin'ireo lehilahy izay manolana etseroa ireo. Ao anatin' izay resaka fanolanana izay hatrany zazavavy kely 7 taona naolana sy ny vonoina ary Narina Faty tany anatin'ny rano tamin'ny distrikany Mananara avaratra ny fiandohan'ny herinandro ity. Feno ratra ihany koa ny vatany rehefa nojeren'ireo manampahefana. Ity lehilahy manodidina ny 20 taona ity no nitondroiny fokon'olona ho navandoza ary saika nataon'izy ireo fitsaram-bahoaka tany amin'ny fokontany Faratrosy komina Tanybe tany Mananara tany. Efa nalainy zandary ary voatolotra ny fampanoavana any Maroantsetra moa ity lehilahy izay voalaza fa navandoza amin'izay fanolanana zazakely vao 7 taona monja izay. Tsy vita ny fanolanana amin'izay fomba fianabibina izay dia mbola novonoina ihany ilay zazakely ary zazakely tena mbola kely izany 7 taona izany fa dia toetsaina inona loatra re no tao anatin'ity lehilahy ity no mahatonga azy manao an'izay resaka habibina izay tsy faseho masoandro tahaka an'izany. Hafa lalana raha mba vehivavy efa lehibe nefa vehivavy mbola kely izao no aholana tahaka an'izany ary ninina ny fanazavana dia voararany lalàna ny manolana izany nizanizany aholanao fa indrindra ireo manolana ny zaza tsy ampy taona vao may aza tena faiziny lalàna manankery amin'izany rehetra izany ka tokony ampiarina aminy izany ilay resaka famosirana izay efa tapaka efatra amin'ny elabe raha toa ka tena hampiarina tokoa izany rehetra izany. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.